Zay ny mahakasika ny fampihavanam-pirenena fa lafim-baovao afa-tanteraka kosa dia anohizantsika ny fampandalam-baovao mitaky ny jeren'ny fanjakana azy ireo ny fivondronam-be ny syndicat ny mpiasa-mpanjakana malagasy indrindra fa amin'izao fanomana ny teti-bola-mpanjakana vaovao izao fanatetina ary. Tamin'ny taona 2024 nanantanteraka fivoriam-be ny syndicat ny mpiasa-mpanjakana manerana ny nosy ka nandritra fotoana io no natsangana ny fivondronam-be ny syndicat ny mpiasa-mpanjakana malagasy na ny CSAEM izay mijoro ho an'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mpiasa-mpanjakana. Amin'izao fotoana izao anefa dia mahatsapa ho tsy mifanaraka amin'ny efa takin'izy ireo hatramin'izay ny zava-misy. Ny firenena no matanjaka dia ny mpitondra ao aminy no tandalana. Manome asina ny asa-mpanjakana sy ny fitantanan-draram-panjakana ary mahay mitantana ara-drariny ny harem-pirenena ka mahavelona ny vahoakany. Tsapa fa ny fitondram-panjakana dia manao anjorom-bala hatrany ny mpiasa-mpanjakana. Manapirofo an'izany voalohany ny nanesorana ny fisondrotana 10 isan-jato izy efa fandray isaky ny voalohany taona. Faharoa, tsy fanatanterahana ireo fehi-kevitra tapaka mikasika ny marika raha-matokana na ny grille indiciaire unique ho an'ny amperinasa sy ireo efa misotro ronono. Fahatelo, fakana etra miopampana amin'ny karama ary faefatra zay hitanay fa ampalahelo dia ny famerenana sy ny fanamafisana ny fampiasana ho fitaovana politika indray ny mpiasa-mpanjakana manerana ny nosy. Manao antsoava amin'ireo solombavambahoaka ihany koa araka izany fivondrom-be ny mpiasa-mpanjakana mba hitsipaka amin'ny fandaniana ny lalàna amin'ny fehiteti-bola-mpanjakana izay tsy ahitana soritra ny mahakasika ny zo sy ny tombotsoa ny mpiasa-mpanjakana ho hiatrana izy ireo.